lehibe tokoa andriamanitra ary ny heriny dia lehibe noho ny zavatra rehetra, na ary ny lanitra sy ny tany izy mba amin'izay rehetra ho aminy. Raha jerentsika izay rehetra anao ireny dia tena mahagaga. Tsara avokoa izay rehetra no arian'Andriamanitra sady maneho ny fahalehibiazany sy ny hatsarany ary ny heriny. Na ary ny zava-maniry rehetra araka ny karazany sy ny biby rehetra araka ny karazany Andriamanitra. Ary vovotany no nambolonan'Andriamanitra ny olombelona voalohany dia nasiany fofinaina mahavelona io ka tonga olombelona, ary raha lehilahy nataony hoe Adama. Dia nangalany ny taona tehezan'ny Adama ary io namboary no tonga vehivavy mba ho vadiny Adama sy ho mpanampy azy, ary Eva no nataony anarany. No arian'Andriamanitra Adama sy Eva ka nomeny ampahany tamin'ny toetrany mba hananan'izy ireo fifandraisana akaiky aminy. Ary sambatra teo anatrehany izy ireo tao amin'ny satsara tarehy fanomano azy atao hoe Edena. Tsy nisy fahafatesana, tsy nisy fahoriana. Hoy ny Tompo tamin'ny Adama, azonao hinanana ny voa amin'ny hazo rehetra amin'ny saha afa-tsy tokana ihany. Raha hinananao ny voa amin'izany dia ho faty ianao. Nefa indray andro Satana lohan'ny fanahy ratsy nitaona ny Eva hinana an'izany. Na nitazany ny voany ka dia ny hinanany, fa ny vadiny koa mba nihinana. Nanao izany ireo satria Satana no ninoany fa tsy mba Andriamanitra. Tamin'ny fotoana io ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny Tompo dia rava. Masina manko Andriamanitra ka tsy hainy mpanotany hijanony eo anatrehany. Norohan'Andriamanitra Adama sy Eva tsy eo amin'ny sahan'ny Edena. Menatra mafy izy ireo satria tsy nankatohan'Andriamanitra. Vokatra izany Adama sy Eva mba amin'ny taranany dia samy hafa baraka ary maty. Saingy Andriamanitra dia be indra fo, tsy nihena mihitsy ny habe ny fitiavany andra olombelona. Efa nisy raha teo ny fomba nomaniny hiverenany ireo amin'ny fifandraisana aminy. Ao amin'ny Soratra Masina dia asehon'Andriamanitra ny fikasany hamonjy ny olona ho afaka amin'ny famaizana azy, ka hanaisotra ny ota aman-kenatra sady amerina ireo amin'ny fifandraisana aminy. Misy apahany fikasany nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mpaminany. Natoky sy nanome voninahitra an'Andriamanitra i Abrahama, nanome toky izy fa hitay azy ary hitah ny firenena rehetra ao aminy. Nampanantiana taranaka marobe ho azy izy dia tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina sy ireo kintana eny amin'ny lanitra. Nino an'Andriamanitra i Abrahama, nisain'Andriamanitra ho marina izy noho izay finoany izay, ary dia noraisiny ho isan'ny sakaizany. Indray andro dia notsapain'Andriamanitra i Abrahama raha mahatoky azy sy mankatoy ny didiny. Nasainy nentin'i Abrahama ilay zanany lahy mba atao fanatitra. Fantatry Abrahama fa amin'ny alalan'io zanany io Andriamanitra dia nampanantena hanome azy taranaka maro, kanefa natoky sy nankatohan'Andriamanitra izy. Noho izany dia niomana izy hamono ny zanany ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Ary Abrahama nandray ny antsy. Nefa hoy Andriamanitra, ry Abrahama, aza maninona ny zazalahy fa fantatro fa matahotra ahy ianao sady vonina hankatoa. Ary Abrahama nahita ondry teo akaikiny, nitandro ny voasingotry ny kirihitr'ala. Dia nalainy Abrahama ilay ondry lahy nomen'Andriamanitra ka nataony fanatitra ho an'Andriamanitra ho solon'ny zanany. Ny nanomezan'Andriamanitra ondry lahy ho fanatitra ho faty ho solon'ilay zanaky Abrahama dia fanehoany tamin'ny Abrahama ny habe ny fitiavany vahoakany. Tahaka ny itiavany iray mendrika ny zanany, dia toy izany no nanambaran'Andriamanitra ny fikasany hanolotra fanatitra ho faty hisolon'ny olombelona. Taloha ela be dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny mpaminany fa haniraka olona tsy manam-pahotana izy ho faty hisolo ny taranak'i Adama sady hanaisotra ny henatra mampahotany.
io fanatitra lehibe ataon'io no anokatra lalana ho an'izay mino azy hanana ny fifandraisana amin'Andriamanitra mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpaminany ny antso azy hoe ny Mesia. Nolazain'ireo fa irahan'Andriamanitra ny Mesia hamonjy ny olona sady ho mpanjakany ka hanapaka azy mandrakizay amin'ny anaran'Andriamanitra. Taonjato maro talohany nahatongavany Mesia no efa nilazan'ireo mpaminany ny zavatra ataony sy ny zavatra hiantra aminy. Voalazan'i Davida mpaminany fa ilazan'Andriamanitra ny Mesia hoe zanako ianao. Ny anaram-boninahitra hoe zanak'Andriamanitra no nampiasain'ireo mpaminany raha nanondro ny fifandraisana akaiky teo amin'ny Mesia sy Andriamanitra sy ny anjara asany mampamonjy sy mpanjaka azy amin'ny vahoaka rehetra eran-tany. Hoy ny mpaminany Isaia hoe hitoedy zaza ny Virjiny ka hiteraka zazalahy. Ity zaza ity no tenin'Andriamanitra mandrakizay manambara an'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Voasoratra ny mpaminany koa fa ny Mesia dia ho teraka ny Betlehema ary koa hiakatra ao Jerosalema amin'ny mahampanjakany azy mitaingina boriky. Voasoratra koa fa sakaizany akaiky no hamadika azy amin'ny vola sekely 30. Nolazain'ireo mpaminany fa hanolotra ny tenany ho fanatitra ny Mesia nefa hatsangan'Andriamanitra ho velona izy amin'ny andro fahatelo. Ny mpaminany ny antsony Mesia hoe zanak'olona sady nilaza fa ho avy amin'ny rahona eo anatrehan'Andriamanitra izy ka omen'Andriamanitra fahefana hanapaka mandrakizay ny vahoaka ny firenena rehetra. 2 taona lasa izay nisy zaza teraka teto an-tany ary Jesoa no anarany. Raha nahita ny zavatra nataony ny olona dia nyfanontany hoe izy ve ny Mesia? Moa ve mifanaraka amin'izay nambaran'ireo mpaminany momba ny Mesia ny fiainan'i Jesoa? Ny horoana tsara dia mampiseho an'i Jesoa sy ny toetrany araka ny teniny sy ny asany voarakitra ao amin'ny soratra masina. Olombelona ihany milalao ny anjaran'i Jesoa eto. Tsy misy olombelona na iza mahasolo azy, fa natao izao sary-mihetsika izao mba hahafantaran'ny olona ny fiainan'i Jesoa sy anaran'izany ary mba ahazony ny fitahiana nampanantenain'Andriamanitra. Indro soratako aminao ry Teofilo Ajaina, rehefa nalahatra tsara ireo zavatra tanteraka dia eto anivontsika mba hahafantaranao izay tena marina ny amin'ny fampianarana ny raisinao. Fony Agosto Kaisara ny ampiaroran'i Roma ary Heroda lehibe ny mpanjakan'i Jodia dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriely mba hamangy ny Virjiny iray tao an-tanànan'i Nazareta ary Maria no anaran'ilay Virjiny. Aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fitita amin'Andriamanitra ianao, hitoejaza ianao ka hiterada ary ny anarany ataonao hoe Jesoa. Ahoana anao tonga izany? Izao manko Virjiny. Ny fanahy masina ho tonga ao aminao, noho izany ilay masina ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra avo indrindra ary tsy hanapataperana ny fanjakana. Ary Maria niainga ho any amin'ny tanàna iray any Jodia mba hamangy an'i Elisabeta rahavaviny izay efa nitoejaza koa tamin'ny fomba mahagaga. Elisabeta, Maria rahavavika. No mba mpitahiana samy vehivavy ianao ary no mba mpitahiana koa ilay ateraka ao. Fa raha voahenoko ny rahaba ianao dia nipita-karavona ny zaza ato kipoko. ny foko mankalaza ny tompo ary ny aiky miravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ary hatramin'izao dia ataony tanànaka rehetra hoe sambatra. Aoka ho fantatrareo eto Nazareta fa araka ny didiny Agosto Kaisara dia izy fa ny sambahoaka atao manerana ny faritanin'ny Galilea sy Jodia. Tsy maintsy mamonjy ny tanàna sy toerana fiaviany ny olona rehetra mba ho soratana avy hatrany.
ary marinaka ny betlehema anjody mba ho isainany izy Josefa fofombadiny. Fa tsy nisy toerana ho azy tao Betlehema ary dia tranomby tsotra iray no hoan'ny azo ny dirana. Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany izany niampina ny ondriny nandritry ny alina, ary nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'izy ireo ka nanelatrelatra nanodidina azy ny voninahitry ny tompo. Mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànany Davida dia i Kristy tompo. Dia nandeha faigna ireo mpiandrondry izalazaza voateraka amin'ny fihinanam-bilona. Ireo no nampiely voalohany filazantsara na ny vaovao mahafaly momba ity reny Virjiny sy ny fahaterahan'ny-mpamonjy. No ny afaka-herinandro dia tonga amin'ny fotoana miran'ilay zaza ka natao hoe Jesoa no anarany. Dia nentin'ny Maria sy Josefa tany Jerosalema ny zaza mba hatolotra ny tompo. Ary nisy lehilahy tao an-tempoly izay marina sady mpivavaka, efa nanome toky azy ny fanahy masina fa tsy ho faty izy raha tsy efa nahita an'ilay Kristy. Simeona no anarany. Tompo, alefaso andeha-mpiadanana amin'izay ty mpanomponao araka ny teny nambaranao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Zaza no fidin'ny tompo ity. Ny tompo ania hita ianareo. Rehefa natotosiny didin-drehetra araka ny lalàn'ny Mosesy izy ireo dia niala tany Jerosalema ka niverina ho an'i Nazareta. No ny feno 12 taona Jesoa dia nentin'i Josefa sy Maria nakany Jerosalema hankalaza ny fetin'ny Paska. Fa noho ny nandeha hody izy ireo dia nihevitra fa tafara-dalana taminy zaza kanjo nijanona tany Jesoa. Dia niverina tany an-tanàna izy ireo nitady azy. Tamin'ny andro fahatelo izy vao hita ny teo an-tempoly niara-nipetraka tamin'ireo mpampianatra sy ny loholona. Mba zanak'izy ary tia ny manontany toy izany. Avy any Nazareta izy. Nataony efa niara-no taminay. Azafady amin'ny hafanampony. Talanjona avokoa izay nandre azy. Nahoana ianao anaka ny nanao izao taminay? Indray izany tepitepinay sy rainao nitady anao. Nahoana kosa no nitady ahy ianareo? Hay tsy mbola fantatrareo fa tsy maintsy atao amin'ny tranony raiko aho? Dia niara-nody tamin'ny tany Nazareta Jesoa ary nitombo fahendrena sy taona sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Tamin'ny taona 520 nanjakany Emperora Tiberio, fony Ponty Pilato ny fehiny Jodia. Herode ny nanjaka tany Galilia, ary Ananiasy sy Kaiafa ny mpisorombe. Dia tonga tamin'ny Jaona tany anefitra ny tenin'Andriamanitra, ary lasa izy nitety amin'ny faritany nanamorona ny Jordana, nitoro mibatisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Ialao ny toetra ratsy, meteza tao batisa, dia velan'Andriamanitra ny elokareo. Araka ny voasoratra ao amin'ny boky ny mpaminany Isaia. Misy feo miantso mafy any anefitra hoe aoka amboarina ny lalan'ny tompo. Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ny lohasaha rehetra tsy maintsy ho totofana. Ny tendrombohitra sy havoana rehetra ahetry. Ny lala miolakolaka mila ahitsy. Ny mikitotona ilaina arenina.
ary ny olona rehetra ahita ny famonjen'ny tompo. Inona ry no ataonay? eny inona ny tokony Rita ataonay? rana mena rana. Inona ny tianao ataonay? lazao anay izay ale. Izay manana akanjo roa aoka izy mba hanome ho an'izay tsy manana, izay manan-tsakafo mba hizara. Mpampianatro, zahay dia mpamoretra. Inona no ataonay? Aza maka miaotra izay asaina laina. Ary zay kosa, inona no ataonay? Aza maka zavatra olona ankerina ampitaka. Aza dia manendrikendrika olona foana, fa aoka ianina amin'ny karamanareo. Lazao, ianao moa no Kristy? Izaho manao batisa amin'ny rano, fa avy kosa ilay anankiray mahery lavitra noho izaho, ary tsy mendrika many fihikapany akory azaho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy afo. Eny an-tanany ny fikororoana na diovana tsara ny eny am-pamolona, ary anangona ny vary any an-tsokotra. Ary ny fanahy masina nidina teo ambonin'i Jesoa tahaka ny endrika voromailala. Ary nisy feo avy any an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako ilay malalako, ianao ny sitrako. Fony nanomboka ny asany Jesoa dia tokony ho efa 30 taona. Ary noho niverina avy tany Jordanina izy dia feno fanahy masina, ary nentiny fananaka ny anefitra, ka nalainy devoly fanahy nandritra ny 40 andro. Tsy mikasika anina izy nandritra izany. Hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno tonga mofo io vato io. Voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra lazain'Andriamanitra. Avy eo ny devoly nitondra azy niakatra, ka naneho tamin'ny indray mpimaso ireo fanjakana amin'izao tontolo izao. Omeko anao daholo ireo fanjakan'ireo mba mivoninahy, fa efa natolotra azy zany, ka omeko izay tiako omena azy. Ho anao avokoa ireo rehetra ireo raha miankohaka amiko ianao. Voasoratra hoe ny Tompo Andriamanitra ny ankofanao, ary izy irery ihany no ivavahanao. Ary ny devoly nitondra azy ho any Jerosalema, ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly. Raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera aveto any ambany any, fa voasoratra hoe ny tompo ibaiko ny anjeliny no ny aminao mba hiaro anao. Ary izao koa hitondra anao eny an-tanany ireo anjely ireo mba tsy ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Voasoratra hoe aza maka fanan'ny Tompo Andriamanitra ao.
ary izy nakao nazareta tanàny izay nabe azy. Manahoana? Nanao any? Ary niditra tao amin'ny sinagoga toy ny fanaony izy noho ny sabata. Ka izy no nangatahana maki teny eo amin'ny boky Isaia mpaminany. Ny fanahin'ny tompo no ato amiko, fa nanositra hitory vaovao mafaly amin'ny mahantra izy. Ny rahiny aho hitory fanafahana ampigadra sy fahiratana amin'ny jambo. Sy halavako ireo olona izay ampahoriana, ary anambara fa avy zao ny andro izay hamonjen'Andriamanitra ny vahoakany. Mainteny izy zany. Tanteraka eto androany zany soratra zany, araka ny rerareo teo. Tanteraka hoe ny soratra? Mesiany angeny manatanteraka izany e. Ahoana moa izany? Ataonareo amiko tokoa ilay hoaborana hoe dokotera sy trano no tenanao. Lazainareo ahy koa izao, ataovy ihany koa eto tany-drazanao izay enina eny ataonao tany Kapernaume. Lazaiko anareo, tsy misy mpaminany akasitrahanareo amin'ny taniny. Izany teny izany nanehon'i Jesoa fa izy no Mesia vahosotr'Andriamanitra, ny raha namonjy ny olona fa ny Jiosy tsy nentina naiky ny mahamesy azy. Ny hamarina azy antevana ny fikasan'ireo, fa izy moa namakivaky eo afovoan'ny vahoaka dia lasa nandeha. Ka tonga tao Kapernaume any Galilea. Nahery vaika manerina ny firenena ny fangejany Romanina, ary ny vahoaka ny andro fatratra ny hanafahany Mesia azy. Fiadanana ho anao. Ho anao koa. Ny sambonao mazaka ary Simona. Eny tompo. Tsy andeha akory izy saty zany? Tenena aminay, tenaro zahay. Mampianaranay. Jesoa miteneny e. Indray andro dia nisy roa lahy nakany te-polo hivavaka. Ny anankiray fariseo, ilay iray kosa mpamoretra. Ilay fariseo ny toka-toerana sady nivavaka hoe: Andriamanitra, misaotra anao fa tsy tahaka ny olona sasany izay mpangalatra, tsy marina ary mpakavadin'olona. Ary indrindra misaotra anao fa tsy tahaka io mpamoretra io. Indroa isan-kerinandro aho no mifady ary omeko ny ampahafolon-kareko. Ilay mpamoretra kosa njoro lavidavitra eny, tsy sany andrandra ny lanitra akory, fa nandoha tratra ka nanao hoe: Andriamanitra, entrao ry afa-panota. Lazaiko anareo, ty mpamoretra fa tsy ilay fariseo, no nahazo rariny tamin'Andriamanitra no nody. Fa zay olona manandra-tena dia mbola etry ny tompo, fa zay olona manery-tena dia mbola sandratra. Ampandrosoeny amin'ny lalina ny sambonareo, dia latsaony aratonareo azonareo azan-drano. Mpampianatra, nandritry ny alina izay ny asa mafy, fa tsy nahazo na inon'inona.
kanefa noho ny baikonao dia latsako ihany ary ny arato. Jacob! John! Jacob! John! Aksyady samy kialinareo, dia ampizahay! Haingany! Tsy mety ny tananay reto efa feno. Ampy zay. Ampy zay. Tompo mila amitra. Mpanota ihany manko aho. Aoka izay nitahotra. Manomboka izao dia olona kosa no azonao. Makanesa ty amiko ianareo ka mianoa ny teniko dia ho velombelona ny fanahinareo. Tadiavo ny tompo dia ny mbola hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Ny ratsy fanahy aoka afoy ny lalany ary ny tsy marina afoy ny heviny. Ary aoka izy verina ho amin'ny tompo ary ny tompo amindra fo aminy. Fa mela heloka tokoa izy. Fifaliana no ivoahanareo, fiadanana no itondrananareo. Tamy izy, indry jereo. Jesoa, jery azafady le vavitokako hoe. Tompo iantrao hoe 12 taona manko izy zao rehefa ho faty. Azafady andao re. Zairo, etsenge? Jesoa. Maty zanakao, aza sairanina antsony ny mpampianatra. Aza matahotra. Meno fotsiny dia ho velona izy. Aza mitomany. Tsy maty izy akory fa matory fotsiny. Anaka. Foaza. Mehoana razazavavy. Ary zao no afatra. Aza milaza izay nitranga teto. Ary taorian'izany Jesoa dia nahita mpamoretra atao hoe Matio Levy mipetraka teo amin'ny birao famboriketra. Viana raka.
dia nakany an-tendrombohitra Jesoa mba hivavaka, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny aliny. Ary noho ny marainy Jesoa dia nifidy 12 lahy izay nataony apôstôly. Simona izay nataony koa hoe Petera, sy André ralahany, Jakoba, sy John, Filipo, i Bartolomeo, i Matteo, sy Tomasy, Jakoba zanaky Alfeo, i Simona atao hoe Zelota, i Jodasy rahalahan Jakoba, ary i Jodasy Iskariota ilay tonga mpamadika. Sambatra ianareo mahantra fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra anareo noana ankehitriny fa hovokisana. Sambatra anareo mitomany ankehitriny fa ampifaliana. Sambatra ianareo raha halan'ny olona soroany ary tevatevainy, sy alany baraka ny amin'ny zanak'olona. Mifaliry efa tonga izany ary mipitaha, fa valo soa lehibe ny miandry anareo any an-danitra, fa izany nataony razandrareo tamin'ireo mpaminany. Zay no azoko omena. Zay hoe no azonao omena? Loza nareo izay mpanan-karena ankehitriny, fa azonareo ny fahafahapo. Tsy te hanan-karena hono izy, angamby io adala. Loza nareo izay me ankehitriny, fa isaona sy tomany ianareo. Loza nareo raha asoason'ny olona, fa izany nambarany razan-drareo ny amin'ny mpaminany sandoka. Zao nefa nolazaiko anareo mpiaino, tiavo ny fahavalo. Asosoa izay tsy tianareo. Sofrano izay manozona anareo. Mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolakao iray, atolory azy koa ny ilany. Ary raha misy maka ny lambanao, avelao azy koa na ny akanjonao azy. Meo zay rehetra mangataka aminao. Raha misy maka zay zavatra efanao, aoka mba tsy ho takianao aminy. Ataovy amin'ny olona zay tianareo ataon'ny olona aminareo. Raha zay manam-pitiavana anareo ny tiavinareo, inona ny sitraka ho azonareo? Ny mpanota koa mba manam-pitiavana zay tia azy. Ary raha zay manasoa anareo ny soavinareo, inona ny sitraka ho azonareo? Ny mpanota koa mba manao izany. Ahoana no ikasihany an'io? Ahoana ny iresahany amin'io? Maka loiloy.
tsia tiava ny fahavalo ary manaova soa aminy mampisamboraka azy manantena valiny ho lehibe ny valo soa anareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo fa izy mora fo amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy ako mpamindra fo tahaka andrainareo zay mpamindra fo nzeo zay Jesoa aza mitsara olona dia tsy saraina aza manameloka dia tsy hoelohana koa ianareo mamelahy dia avelan'Andriamanitra ianareo tario amin'ny lalanao zay tompo manomeza dia omen'Andriamanitra ianareo fa zay fomba marinareo no amarina ho anareo koa jamba ve moa dia tatana jamba raha izany dia enjerany akady izy roa nahoana no hitanao ny tapakahatra amin'ny masony rahalanao nefa vatakazo amin'ny masonao tsy tandinao akory tario zay mpampianatro milanao zay tompo sambatra ndreny nitondranao tankibony sy nampinonanao fa maka sambatra azy ro miainy ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy mba tiako ho fantatra io lehilahy io everinao ve fa izy no lay Mesia io fariseo nanasany Jesoa hiara-misakafo aminy dia nandroso tao aminy Jesoa ka nipetraka hihinana andehana mivoaka ianareo nderaka izy a renareo zany mivoaka ny an'ireo ngaty satrony foana hitanitanina fa maninona eto izy io asako ary iny ny ty ataony raha mpaminao ny tokoa ty dia nahalala ny toetra ny vehivavy mikasikasika azy io ary dia ho fatany mampanota azy fantatra tokoa ty vehivavy tiry Simona zao no lazaiko anao nisy olany indram-bola tamin'ny mpanjana-bola ny ray nakadina ry dimanjato ny ray dimapolo samy tsy nanan-kandoavana izy ireo ka nafony ireo trosa kiza amin'ireo no tia azy kokoa ataoko fa tokony ho ilay anankiray namoizany be mariny zany jereo io vehivavy io nandroso teto an-tranonao aho tsy nomeno rano anasana ny tongotro fa ny tongotro voasasany tamin'ny ranomasony ka nifohony tamin'ny volondohany nandray ahy ianao tsy mba nanoroka fizy tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro hatry ny dirany ianao tsy nanositra diloilo ny lohako izy kosa nanositra ilomanitra ny tongotro ka lazaiko anao be fitiavana izy satria voavela reo eloko abetsaka nataony fa zay amelana kely dia kely fitiavana kosa voavela ny elokao rehetra ny finoanao nahavonjy anao ka mandehana ary Jesoa nandehandeha nitory ny vaovao mahafaly ny fanjakan'Andriamanitra dia nanaraka azy ny 12 lahy mba amin'ny vehivavy sasany nosotrany niala amin'ny fanahy maloto i Maria nantsoina hoe Magdalena i Joana vadin'ny Koza mpitandrom-pananan'i Herôda ary Sozana
fa Herôda ilay Romanina voatendry anapaka tany Galilia dia nanidy an Jaona mpanao batisa tao am-ponja no nianatra nataony tsy hakany ny vadin-dralahany. Rehefa iny izay fahiditra taonainy dia nahita mpandevina ny ala avy tao. Lahy tokany vehivavy iray mpitondra tena ny maty. Raha nahita n'ity vehivavy Jesoa dia honena azy ary nokasiany ny vata ka hoy izy, ry tovolahy miarena hoy aho. Dia niarina ny maty ary natolotry Jesoa andreniny. Anontanio hoe ianao va ilay nolazainy Jaona fa efa ho avy, sa olona hafa no andrasantsika? Mpampianatro. Mpampianatro. Jaona mpanao batisa nampanontany anay, raha ianao ilay voalaza fa ho avy, sa olo-kafa ny mbola andrasana? Mandehana ambaraony Jaona izay hitanareo sy renareo. Mahiratra ny jamba, mandeha ny mandringa. Sambatra izay tsy misalasala koroka tonga mino ahy. Atao azafady. Etsy ataoko atsangory. Mahita anao izao? Hitako Jesoa. Voako ty mpamafy mba mafy ny vo. Ka raha namafy izy ny sasany latsaka amoron-dalana ka vohoson'ny olona. Kanjo dia nohan'ny vorony reny. Ny sasany latsaka teny ambony vatolampy. Ka raha nitsimiko reny dia indro nalazo satria tsy mba ampy amandona. Ny sasany kosa latsaka tamin'ny tsilo. Ka niarana riry tamin'ny tsilo. Dia nigejainy. Sasany latsaka tamin'ny tany tsara. Sady tsara fitombony betsaka vokatra. Namoza atoendy. Mpampianatro, nahoana ny fanoharana ny tenanao raha voavory vahoaka? Ianareo no navela lalany tsy ambaratelo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ny hafa kosa dia fanoharana natao. Hany ka hijery izy fa tsy hahita. Ary aino izy fa tsy hafantatra. Toy izao ary ny hevitr'ilay fanoharana. Ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Vo izay latsaka amoron'ny lalana tsy izy firen'Andre. Fa avy ny devoly ka nanaisotra ny teny tompon'izy ireo. Fa andreo manjary mino izy ka tonga voavonjy. Ny vo izay nalatsaka ambony vatolampy kosa dia ireo izay mihaino ny teny araka hafaliana no andresany azy. Tsy maritra amin'ny finoana. Satria tsy mifototra lalina. Ka raha tonga ny andro ny fakapanahy dia miemotra izy. Ny vo izay nilatsaka tao amin'ny tsilo tsy izy firozena eno. Fa ny aia sy ny arena ary ny fafinareta mandalo no avy ka mangeja azy. Hany ka tsy mahavanim-bo. Ary izay latsaka tamin'ny tany lonaka. Dia ireo izay naheno ny afatra ambara ka mitany izany amin'ny folo avirary sy tsara. Ary mamokatra amin'ny paharetana izy. Tsisy mandrehatra jiro ka sarona zavatra, na ataony ambany fandriana, fa apetrany ambony fanaovan-jiro, mba ho hitan'ny olona miditra trano ilay hazavana. Tsy misy takony izay tsy aseho, na miafiny izay tsy ho faty raha sy ahariary. Kotandremo ny fomba fiainonareo, satria izay olona manana mbola omena mihoatra. Fa izay tsy manana kosa dia sorona amina dia ireo izay kely ataony ho ananany azy. Mpampianatro, ao latrano reninao sy ireo rahalahinao, tia no hita ianao. Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireo izay mihaino ny tenin'Andriamanitra, ka manaiky azy.
ndray andro dia niondrana tsamokely jesosy ny mpianany ka hoy izy tamin'ireo andeha isika keny ampitany fary. Teny am-pandehanana dia azony torimaso Jesoa. Mampianatro! Jesoa! Maty isika! Satrina isika! Iretika isika mavonjeny mampianatro! After isika! Aiza ny foninareo? Dia nitody teny amin'ny faritany Gadarena ry zareo eo ampitany Galili. Jesoa, zanak'i avy indrindra, ataonao inona moa? Azafady aho, aza mpitsaliana. Iza ny anaranao? Legiona, volare tompoko, akoare tsy avarina kaja. Valevitra amreo kisoa ireo. Hey! Mivereny! Tsanona! Tsanona! Dia niala tamin-draha lehilahy ny fanahy ratsy Mivereny! ary niditra tamin'ny kisoa. Mandeha ianao mandeha. Ry ilay mpimasy, miala eto. Lasa ianao, mandeha anany. Miala eto. Mandeha ianao mandeha. Arahiko anao na ho aiza na ho aiza. Aleo aho hiaraka aminao. Mody ihany aloha. Ka lazao izay nataon'Andriamanitra ho anao. Ary Jesosy ny mpianany nandeha nitokana tany Betsaida. Fa voanary izany vahoaka dia nirohatra nanaraka azy. Ary noho ny hariva ny andro dia hoy Petera, mpampianatro,
raha vao ny vahoaka andeha ahafahany mamonjy ireo tanàna kesitrano an-tsay ty manodidina mba hitady fandriana sy anina fa toeran'efitra ity. aoka ianareo no hanome raha misy hohaniny. Ka nga tsy azan-dranondrosy mofo 5 ihany zao no misy. Isaorana ianao ry tompo Andriamanitray, mpanjaka an'izao tontolo izao, izay nampavokatra ny tany mba ho anay. Mahagaga! Tsy mampino! Ataon'olona ho izy ary aho. Ny sasa milaza fa ianao ny Jaona mpanao batisa. Ao koa no milaza fa ianao ny Elia. Ho an'ny hafa indray dia iray amin'ireo mpaminany tany aloha ela be tany no mitsangana velona indray. Ho anareo kosa, ataonareo ho izy aho. Ianao no lay Mesia. Aoka ianareo tsy ilaza an'izany. Jaly mafy ny zanak'olona sady tsy maintsy ho lavina, ary vonono ho faty. Fa amin'ny andro fahatelo dia mbola velona indray. Mba iza aminareo ny araka amiko. Anaraka anao atompoko. Fa aleo, andeo aho aloha, anao veloma amin'ny fianakaviako. Zay olona mitanangadinomboko mbola mierika dia tsy mba natao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona te hanaraka aoko izy andany tenany, dia tolony azo fijaliana isan'andro ka hiaraka amiko. Fa na iza te hamonjy ny ainy dia avery zany. Fa na iza mahafony ainy no ny amiko no havonjy zany. Inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao, kanefa very ny fanany. Na iza homenatra ny tenako mba amin'ny teniko, dia homenatra azy koa ny zanak'olona raha avy mba ny voninahiny. Dia ny voninahitry ny ray sy ny anjely masina. Lazaiko anareo, misy ny sasany aminareo tsy ho faty maripahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nentin'ny tompo Jakoba sy Jaona ary Petera, ka niakatra hivavaka tany an-tendrombohitra.
Ary raha mbola nivavaka izy dia niova ny fahitany tarehiny, ary ny fitafiany dia tonga fotsy manjopiaka. Tampoka teo dia nisy roa lahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Eli izay niseho tamboninahitra. Ho tanteraka ao ny fikasan'Andriamanitra. Any Jerosalema no hafatesanao. Rehefa niala izy ireo dia hoy Petera tamin'i Jesoa: Tompoko, tsara ho antsika ny mitoetra eto. Anao tranolay anankitelo isika. Ny iray ho anao, raha mbola niteny ny Petera, iray ho an'ny Mosesy, iny rahona nanarona azy ireo, ary ny iray ho an'ny fa Elia. mpianatra kosa natahotra. Ary nisy feo niteny avy eo amin'ny rahona nanao hoe: ity ny zanako, ilay voafidy, eno izy. Mpampianatra mba jereo azafady zanako lahy e, mianta aminao etrao re izy. La itokako mantsy izy io, angatahako ireo mpianatra ao androakilay izy, fa de tsy nahomby. Ry taranaka tsy miso sady be sy asi, mandra-pahoviana ny toeraketoko andefitra ihany. Eto aty ny zanakao. Sitrana teo koa ny tareny. Tena mahagaga. Mampianarana hivavaka tahaka an'izao na raha nampianatra amin'ny mpianany. Raha mivavaka ianareo dia izao: rainay izay any an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, ataony eny sitraponao eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay isan'andro ny anina sazanay, ary avelao ny elokay, fa izay mamela ireo izay rehetra diso taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ilay ratsy. Mangatady dia omeny ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondondy dia voany ianareo. Fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona dia voam-baravarana. Misy aminareo ray mpianakaviana ve anome anjanatry, bibilava raha angatahany trondro, na maingo karatoa angatahany atody. Ianareo na ratsy aza mahalala ny me zava-tsy ho an'ny zanakareo. Tsy mainka ve ny ray izay any an-danitra
no hanome ny fanahy masina an'izay mangataka aminy. Lazaiko anareo, aza manany amin'ny anina zay toanainareo, na ny fitafiana ilain'ny vatanareo, fa ny aina mihoatra noho ny anina, ary ny vatana noho ny fitafiana. Dinio angeny goaike, tsy mamafina mijinjy reny tsy manatsompotra na fitehirizana, nefa velomin'Andriamanitra. Sarobidy lavitra tokoa noho ny vorona ve ianareo? Iza aminareo na manay aza no afaka nalava ny andro iainany? Korany bitika aza tsy efanareo, nahoana ny manany amin'ny sisa rehetra? Jereo ny lisy, ny faniriny, tsy miasa na mamoly izy ireny. Na i Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza tsy nitafiana toy ny ray amin'ireny. Fa raha tafian'ny tompo toy izany ny ahatra eny an-tsahany io kanefa tsy mpiao-patana, tsy mainka ianareo aza ve no omeny akanjo? Ry olona kely finoana, ampitomboy ny finoanay. Raha manam-pinoana toy ny voatsinampy ianareo dia hitendry amin'ny voaroy azo hoe mingotatra amin'ny fakanao arao ka haniry ao anaty ranomasina dia anaiky izany izy. Ny fanafitohinana dia isy lalandava, fa loza ho an'izay fototro izany. Aleo anatonana vato lehibe fikosehana vary ny vozony ka dia atsipy any an-dranomasina izy, toy izay hitarika iray amin'reto madinika reto anota. Tahaka n'inona ny fanjakan'Andriamanitra? Ity ny tahaka azy. Tahaka ilay voatsinampy nalaina ary dia nambolena tao an-jaridaina, dia naniry ilay izy ary tonga azo, ka nanaovany voromanidina akanto tao amin'ny rantsany. Asa indray izay tiany holazaina. Ahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorehitra sy ny mpanota-hafa? Ireo salama tsy mila fitsabonana dokotera, fa ireo izay marary. Tsy antso ny marina no natongavako mba hialany amin'ny ratsy, fa ny mpanota. Mba ilazao zava-baovao zahay, mikasika ilay fanjakana. Aza matahotra rondro vitsy, fa efa sitraky ny ray omena anareo ny fanjakana. Amdio ny fanananareo ka ny vola azo anao viasa fiantrano, manaova kitapo-mbola tsy mety totany ela ho anareo dia arena ho any an-danitra, tsy mety ho landy. Fa any tsy azo mpangalatra idirana, sady tsy misy kalalao manimba. Fa zay misy ny arenareo no isy ny fonareo koa. Ramatoa, afaka mirofinao ianao. Ay, jereo fa sitrana, fa agaganty. Jereo fa sitrana, avinge jereo e. Misaotra, tompo. 20 taona ho aminao ny tompo raby eo. Enandro no azontsika anaovana ny raharaha, kotongava amin'ireo andro ireo raha misy tehositranina, fa aoka tsy ho amin'ny andro sabata. Mpiatsara velatsy, ianareo ve moa tsy samy mamany brikiny sy ny ondriny ka mitondra azy ireny isotrano amin'ny andro sabata? Ko ty vehivavy ty, izay taranaki Abraham, dia nafatotro Satana 20 taona zao. Moa ve tsy tokony hovahana amin'ny andro sabata?
mpampianatra tsara inona no ataoko hananako fiainana mandrakizay nahoana anao taonao hoe tsara andriamanitra irery ihany ny tsara fantatrao ny didy hoe aza makavadin'olona aza mamon'olona aza manendrikendrika olona ajao ny rainao sy ny reninao efa notandremako hatry ny fahatanyrako zany didy rehetra izany misy zavatra iray hafa ilaina aminao amdio avokoa ny fanananao ka omeno mahantra dia ho azonao ny rakitra any an-danitra rehefa izany dia avy hiaraka amiko varotra ange izahay e mpanana zavatsarotra ho an'ny mpanan-karena izany hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mora koa an'ny rameva niditra amin'ny fody fanjaitra toy izay nidira amin'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra ka izany no mety voavonjy izay tsy vita ny olombelona dia vita an'Andriamanitra raha viana tokoa moa ny havian'ny fanjakan'Andriamanitra tsy talaky maso ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy atao hoe indro inty eto izy na iry eny fa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo ho avy ny fotoana andrinareo ahita ny iray amin'ny andro ny zanak'olona kanefa ianareo tsy ahita toy ny tselatra mahazavatra amin'ny faravodilanitra andaniny sy ankilany dia toy izany ny zanak'olona amin'ny fiaviany tsy maintsy mijaly anefa izy aloha ka ho laviny olona amin'izao andro izao ho mora kokoa ny alevina ny tany amanahabakabaka noho ny hoe ahafoana ny zavatra izay bitika indrindra ao amin'ny lalàna fa lazaiko anareo fa mpaminany maro sy mpanjaka koa ny naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita sy naniry ahare izay renareo fa tsy nahare inona nataonay ahoana ny soratra masina ahoana ny fandraisanao ny heviny tiavo ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny fanahinao manontolo amin'ny herinao rehetra ary ny sainao manontolo ary tiavo namanao tahaka ny tenanao marina ianao dia ataovy ary izany fa iza ny namako tsy retsy miaramily retsy ary kaisara nisy lehilahy iray nidina avy any Jerosalema ho any Jeriko kanjona sy ny jiolahy ny endahany kapony saiky maty vao navelany sendra nisy mpisorona kosa tamin'izany lalana izany raha nahita ny lehilahy izy dia nidify ka lasa nandalo azy fotsiny toy izany koa ty levity iray izay tonga teo an-toerana natazana andra lehilahy izy dia nidify nandalo azy fotsiny fa nisy kosa Samaritana namakivaky izany lalana izany ka tonga teo aminy fa honena ny fony rehefa nahita nyity traboina dia nanatonyilay Samaritana ka nameny feriny izay norarahany divay sy diloilo natainginy teo amin'ny ampondra ny rahalehilahy ka nety no karakaraina atao amin'ny trano bahiny noho ny apitso nomeny vola denari roa ilay tompotrano dia niangaviny karakara azy fa rehefa miverina aho izy dia honerako izay rehetra laninao mihoatra noho ireto ka iza tamin'izy telo lahy araky ny hevitrao ny nanjary namandraina sy ny jiolahy ilay anankiray ny antsa azy ndeha ary manaova toy izany avelao ny zaza anatona ary aoka mihitsy tsy andrara azy reny fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra lazaiko anareo tokoa na iza tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisan'ny zaza izany dia tsy hiditra ao amin'ny akory nazovy mandray ty zaza ty amin'ny anarako izaho no raisiny nazovy mandray aho mandray izay naniraka ahy fa ny kely indrindra aminareo ny lehibe indrindra fa misy inona daholo zany Jesoa avy any Nazareta no mandalo zao Jesoa
Jesoa, ry zanaky davida mamindrafo amiko e. Inona ny tianao ataoko aminao? Ny mba hiratry ny ra e. Mahirata. Ny finoanao no nahasitrana anao. Mahiratra aho. Mahiratra aho. Mahiratra aho. dia nandroso Jesoa ka ny Jerosalema ka narahina vahoaka betsaka hatrany ary nangatan'olona izy ampiseho ny lalam-pamonjena sady ampianatra azy bebe kokoa momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mpaminany tokoa ity lehilahy ity. Ry tompoko sy mpampianatra vonjeo aho. Tareo amin'ny lalana marina izay tompo. Efa nihamanaiky an'i Jesoa tompo sy mpampianatra ny olona. Nisy mpamorehetra iray tao Jeriko nantsoina hoe Zakaiosy. Naniry mafy hitan'i Jesoa izy ka dia nianika azy mba ho ambony noho ny rehetra. Idina faingana ry Zakaiosy, fa any aminao ao an'io tsy maintsy miatrano. Marina hoe? Iza koa ny atrano any? Ahoana no alalany an'i Jesoa? Oh, yes, it is. Yes, excellent. Indro, omeko ny atsasaka ny fananako ho an'ny manitra. Izay zavatr'olona azoko ampitaka dia ho lerako aminy inefatreny avy. Tsy nampoziko indray ty mpamoretra mamerina ny etra nalaina tsy mampino. Anio ny famonjena dia tafiditra eto fa ity lehilahy ty koa dia mba taranaki Abrahama fa ny zanak'olona tonga hitady sy hamonjy ny very. Indro sika hiakatra any Jerosalema ho tanteraka any izay rehetra lazainy mpaminany amin'ny zanak'olona. Fa atolotra eo an-tanany jentilisa izy sady ho ison'ireo ary isetrasetrano ka mbola ho rano mihitsy ho kapohiny sy hovonoiny fa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. Ary na dia fantatry Jesoa aza fa ho vonono ho faty izy noho ny fahotan'olombelona dia androso ihany akany Jerosalema. Marobe ireo olona faly noho ny fahatongavany ka nanandratra azy ho mpanjakana. Rabio, teneny ny mpianatra ao angina. Lazaiko anareo fa raha toy ireo mangina dia ny vato mihitsy indray no hanomboka hiantsoantso. Rasoe, fiadanane, makalaze.
Ary Jesoa nanakaiky hatrany an'i Jerosalema ka noho natazana nyity tanàna dia nitomany azy. Drisy mantsy, raha fantatrao amin'ity andro ity izay azonao fiadanana fa indro takona aminao izany. Fa avy ny andro ka ny fahavalonao anangatovy-tany manodidina anao hanao fahirano hanereny anao atraiza ary ho fongorany hatramin'ny tany ao anatinao. Ianao sy ireo zanakao, tsy avela nisy vato mifanongoy eo aminao satria ianao tsy mba nahalala akory ny andro nataony hamanginanao. Ilay tempolo masina tao Jerosalema dia nataon'ny olona toeram-pivarotana fa tsy nivavahany tamin'Andriamanitra. Raika amby roa, roa amby roa, telo amby roa, efatra amby roa. Voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, ianareo kosa manao azy zoy ny mpangalatra. Io lasa nakeny amin'ny omby. Sakano e, sakano e. Atsony mpiambo, atsony mpiambo. Dia nitombatrano fanoeran'ny mpitondra fanjakana sy mpitondra fivavahana sasany satria nasandratry ny olo mpanjaka Jesoa. Fantatr'izao fa maro no efa manaiky sy mandray azo mpanjaka. Mpanjaka? Mpanjaka mipangataka ny mpivarotena mpangalatra. Efa nisy toazo teo aloha tonga ireny nanao fanambarana dia lasa ary adino. Aoka tsy ho jamba, ireo mpanaraka azy dia mitombo isan'andro ka mankalaza azy ny olona. Ary mino fa mpanjaka izy. Koa dia mampitandrina anareo mihitsy aho. Raha manotohana ny fandriam-pahalema n'iny lehilahy iny, ahita tokoa ianareo. Mety ho marina ny azy. Aleo aratrena le Galilianina. Rehefa niamafy hatrany fitenenan'i Jesoa andreo fariseo sy mpanora dalàna ampiatsara velatsia dia nitombo koa ny jiosy mpanaraka azy. Ary toy izany ny fanoeran'ireo olona nomeloiny. Raha tao amin'ny tempolo Jesoa dia nahita mpitondra tena mahantra nanjotraka ariary anankiroa. Ataovy betsaka e! Eny io nareo! Io mpitondra teny io nanome be mihoatra noho izy rehetra. Fa ireo rehetra eo dia izay ambom-bava no nakany mba harotsany atao fanatitra. Fa izy, na dia tena fadiranovana azy, dia ny fivelomany rehetra no narotsany tao. Hono aho, fa efa ny avaiza moa no nanaovanao izao. Ary iza no nanome izany? Za koa mba hanontany anareo. Lazao hoe iza naniraka ny Jaona nanao batisa, ny olona sa Andriamanitra? Inona no lazaina? Raha lazaintsika hoe Andriamanitra dia ataony hoe kanahoana no tsy hinonareo Jaona. Fa raha hoe avy amin'ny olona dia hitorabato antsika ireo vahoaka ireo. Eken'izy rehetra fa Jaona dia mpaminany. Tsy hitanay loatra izay olona zaina amin'izany. Za koa mba tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao. Nanamboatra tanim-boaloboko ty lehilahy anankiray ka nampanofa azy tamin'ny mpamboly ary nioromponenana tany an-tany hafa. Ka noho nefa tonga ny fotoam-pitazam-boaloboka dia nanirahany mpiasa ny mpamboly
mba handray apahany amin'ny vokatry ny tany-mboloboka fa ilay mpiasa nandeha nodimaina ny kapohany reto mpamboly dia nisy ny rana indray fa io koa ny kapohony nitevatevainy sy nalefa ny rery odimaina tsy hitondra nininina dia mbola na ny rany mpiasa fa nitelony fa io indray koa ny ratrain'izy ireo ary dia nyroandry dia niteny manginy ilay tompony tany-mboloboka hoe inona ary no ataoko ndeha irahako any ny zanako malalako angamba izy ananan'ireo ena maso vao nahita azy reto mpamboly dia niara-nidinika hoe ity ny mpandovany sa andao vonoantsika izy ka dia ho antsika ny lovo toy izy ihany hoe dia natosi ny ivelan'ny tany-mboloboka ka ny vonondry ataon'ilay tompony tany-mboloboka ahoany retsy mpamboly amin'izany ho avy izy andringa an'ireny ka omeny asain'olo-kafa ny tany-mboloboka inona ary no hevitry zao teny zao ilay vato ny lavo ny mpanao trano iny indrindra dia izy no efa nanjary natao fehizoro zay rehetra menjera amin'izany vato zany dia ho torotoro mihitsy fa na iza no enjeran'izany dia ho mongomongo sy ho montsana mpampianatra fantatra efa marina ny teny sy fampianaranao fantatra efa tsy misy fizahatavan'olona ao aminao fa ianao mampianatra ny olona momba ny lalàn'Andriamanitra lazao ahoana mety ve nandoavanay ehitra ho an'ny ampirao romanina sa tsy mety zany tandremo tompo fa tia nofandriana ianao ase ho ihany vola denari sary sy anaran'iza moa ireto avereno amin'ny kaisara ary zay rehetra ny kaisara ary ho an'Andriamanitra zay rehetra n'Andriamanitra inona no valinao zany antombotra tamin'izay ny andro fihinanana ny ezima atao hoe paska dia nyrahany Jesoa ry Simona Petera sy Jaona andeha hanomana mialoha ny sakafo paska ny riko ny ara-mihinana aminareo zao paska zao alohan'ny jaliko fa lazaiko anareo za tsy hinana paska intsony manam-patanteraka zanany amin'ny fanjakan'Andriamanitra isaorany ianao ry tompo Andriamanitra ay mpanjaka an'izao rehetra zao zay nampavokatra divay avy amin'ny voaloboka raiso tika ifampizaronareo fa lazaiko aminareo zaho tsy hisotro divay intsony mandra-piavy ny fanjakan'Andriamanitra isaorana ianao ry tompo Andriamanitra ay mpanjaka an'izao rehetra zao zay nampavokatra mofa avy amin'ny tany ity ny tenako izay omena anareo izao no ataovy fahatsiarovana ahy ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsaka ho anareo nefa indro ny tanan'ilay an'olotra fa miaraka amiko eto am-pihinanana zanak'olona moa tsy maintsy ho faty arak'izay nitendren'Andriamanitra fa loza ho an'izay olona madika azy sanatry tsy ho tanteraka zany lazao zay mpamadika tompo
izay lehibe indrindra aminareo no zandriny indrindra ka ny mpife aoko toy ny mpanompo iza ny lehibe ilay iray mipetraka hinana sa le anankiray mampinana moa tsy izay mipetraka hinana ve zaho anefa eto anivonareo dia toy ny manompo niara-niaritra tampoka tamin'ireo fitsapana ianareo zaho kosa manendry ianareo ho mpanjaka tahaka ny nanendreny ray aho ho mpanjaka hisotra ianareo ary hirana amin'ny latabatra ao amin'ny fanjakako ary hipetraka antseza fiandrianany tsara ny fokoromben'ny folo amin'ny Israely dia tsisy mpamadika izany Simona indro efa nitakiany Satana okotranony ianareo mba hanavahana ny tsara amin'ny ratsy toy ny mpamboly manavaka vary amin'ny akofo izaho nangataka ho anao ry Simona tsy halefo ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao tompo voninao anaraka anao hatrany ampontsy ary ara-maty aminao izao ry Petera tsy mbola haneniny akoa anio dia efa intelo sahady ianao nandaho tsy mahalala raha ny rahako ianareo tsy nitondra kitapo na kapa moa nisy tsy ampy tsy nisy amin'izao kosa izay manana kitapo aoka hitondrany azy izay tsy manatsabatra hivarotra ny lambany ka hividy ray fa lazaiko anareo izao voalaza ny soratra masina ary izy natao isan'ny mpanao ratsy ary efa tanteraka izay voasoratra ny amiko jereo ndreto sabatra roa tompoko aoka izay ary ny londompisorona dia nivory hijery ny fomba mingorana an'i Jesoa dia nidiran'ny Satana ilay Jodasy atao hoe Iskariota anisany 12 lahy notadiavy niaraka tamin'ireo loholona izay amandrihana an'i Jesoa nandao an'i Jerosalema Jesoa ka nakany an-tendrombohitra Oliva mba hivavaka mivavaha ianareo tsy ho azo ny fakapanahy sekely volafotsy 30 monja no namadian'i Jodasy an'i Jesoa fantatry Jesoa tsara fa ny atombotra ny ora hafatesany no ny fahotan'ny olombelona dia nivavaka izy ray io raha sitrakao esory lavitra azy ao fijaliana izao kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fanenao ary nisy anjely niseho avy ty any an-danitra ka nampahiry azy ary ny atsembohany nanjary toy ny rà sady nipotrapotraka tamin'ny tany nahoana ny matory ianareo mifoazy ary mivavaha mba tsy ho azo ny fakapanahy
jodasy fanoroana venao madianao ny zanak'olona tompo amely amin'ny sabatra fa izahay angana sambory izy aoka izay mahagaga toy ny isambotra jiolaza ty fiavina romorongo fiadiana anatona teo kianjany tepoly aho isan'andro kanefa tsy nisamborinareo fa izao no raha voatendro ho anareo ka anjakan'ny herin'ny maiziny sambory izy ambeno tsara izy netindreo miaramila tao androva izy ary nisoa ny mpanjakany jiosy tiny fitafin'ny andriamanjaka fiainan'i hoe ny zavatra hitranga amonjy anay ve ianao ry andriamanjaka ianao ve no amonjy anay ity koa niaraka tamin'i Jesoa tsy manalaza raha matoa hitako niaraka izy ireo ndreto ny mpanomponao ahoana amin'ny fanajana ianao ianao koa anisany reny tsy anisany aho tsy salasalana fa niaraka tamin'ny ty rangahy ity izy raha teo moa galiliana ba ihany e tena tsy fantatro izay izah zavatra tena tianao lazaina nitodika nijery an'i Petera Jesoa dia tsaroan'i Petera ny teny tompo taminy hoe anio raha tsy mbola maneniny akoho dia andahy mitelo tsy mahalala ianao tompo fona aminao zahay zay tianao atao dia atao miaraka ny aben'ny heriny ao ianao izay namela ny heliko ny razanay raha nanohatra ny teninao izy ireo ianao izay tezitra tamin'izy ireo kanefa tsy namongotra azy akory noho ny fitiavanao azy ireo sy noho ny fanekena nataonao tao amin'ny pahatiko iny dia tsy nandao azy ireo ianao fiainan'io zay namela fiainan'io zay hamela ianao manaraka aoko izay hoy aho eto amin'ny fitsarana izy ndao mihaondra olondomby sorona anadina an'i Jesoa
lazao ianao ve no mesia? raha ilaza aho tsy no ahakory ianareo nefa raha nytaniko ianareo dia tsy mba hamaly akory. tsy ho ela intsony ny zanak'olona dia hipetraka eo akavanan'ilay Andriamanitra mahery. ianao ary ve no zanak'Andriamanitra? Izaho tokoa no izy. Izana ny azo fahefana ilazy zany. Tena heliko eo masin'Andriamanitra mihitsy. Rasy fe mihitsy io. Isika mihitsy no efa nandre izay nambarany. Dia hoe tena any Pilato izy. Tena hoe tany amin'ny Pilato mihitsy. Hay, aleo izy hoany. Tena izy mahay anio e. Izy mihitsy mahay. Dao. dia nentiny tany amin'ny Ponty Pilato izy dia ilay tsy mifaditrovana indrindra tamin'ireo gouvernoura romanina fa olona anarivo no nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Ary anino neto ianareo amin'ity andro vao maraina? Tratranay izy io nanodina ny sain'ny olona. Nanakorotana tao an-kianjan'ny tempolo koa izy. Inona ny saza-piarina aminy? Melo izy. Tsy hitako izay tena heloko ity lehilahy ity. Tsy hitako. Hitanay fa meloka izy. Mandrara ny olona tsy andohetra amin'ny amperora. Manao ny tena no Mesia. Mpanjaka e. Mpanjaka? Ianao ve no mpanjakan'ny Jiosy? Voalazanao. Tany Galilea no nanombohany ary izao izy tonga aty. Tany Galilea? Galileana nga izy moa? Raha izany, aleo rô da no hitsara azy. Tsy mbola eto Jerosalema ihany ve izy? Ento any amin'ny Herôda. Lazainao iza moa ny tenanao. Izy avy ireo antsoinao hoe mpianatrao. Lazainy maro fa mahay fagagany ianao. Mba anaovy hoe Tompoko, nanodina ny vahoaka rehetra izy. Mpanjaka no ilazany ny tenany. Ity ve? Mpanjaka? Trarantitra ianao. Kapomafy izy. Avy reno any amin'ny Pilato, faritany manko ity. Tsy hitako mihitsy izay heloko tokony hahafaty ity lehilahy ity. Aoka izy ho fahaiziko kely aloha. Dia avy eo alefako.
tsy maintsy mandefa olombeloko anankiray ho anay ianao amin'izao pasika izao. Alefaso anay barabasy. Zay. Fa vonoy le io. Alefaso anay barabasy. Ombo izy. Zay, ombo izy e! Ianao, kapo izy. Inona no andrasanao ry plato a? Izy ny Jesoa. Nahoana izy dia mijaliana loatra izao? Aoka izy e, izy no Mesia. Tsy misy raha tsy nataony anie. Areno izy. Nefa vao maika ny antsoantso mafy ireo fa tokony omboana amin'ny azo fijaliany Jesoa. Tena moka didy Plato ampamono an'i Jesoa, fa nalefa ny barabasy, fa io no natao am-ponja dia izy nanao fikomiana sy nahafatolony, fa i Jesoa kosa natolony azy mba omboana amin'ny azo fijaliana. Verina, mialaova. Aza minakaiky azy eo. Miemtra. Miksa miala. Mio lalana. Mivoa. Ianao aza mibadala. Miksa rehefa miteny avo. Sagana! Ianao, ny anaranao? Simona Vankireny tompo. Avy aty. Tapantady. Ianao eto ity. Alefa Mantsoa. Miemtra! Aminao izy! Mandroso sy lalana eo! Tompo, mitomany dia mitomany ianao zahay. Sotroy re, sotroy. Sotroy tompo. Ry vehivavy eto Jerosalema, aza mitomany ahy fa ianareo sy ny zanaka-reo hitomany iny. Fa raha zavatra tahaka izao aza moa ny miatra amin'ny hazo maitso, inona ny hiatra amin'ny hazo maina? Anampy anao ny tompo a. Hivavako ho anao zahay. Mantsoa! Avy eto, lasa! Angana! Ianao zao, angana! Toizy! Alefa! Angana! Dao lasa! Mantsoa! Ianao zao mandeha! Lasa amizay!
Asagan! Hello, what's you? Hello, Dad! mamela azy raha io fa tsy fatiny akory zay ataony. namonjy olo-kafa izy ka aoko amonjo ny tenany. vonjeo ny tenanao raha ianao ny mesia zany miala amin'ny azo fijaliana. aneo famantarany iray zahay. ary Jesoa no omboana teo anelanelan'olon-dratsy roalahy mba hatanteraka amin'ny faminaniana arak'izay voasoratra ireo mpaminanin'Andriamanitra taonjato maro tany aloha. mba tena hafa kelikeo ty akanjo ty zanitro. ty andao tsy aza triary zao le retsy ndia atao atsapa. lay vitandeha ty ataonao iny izy zao rehefa azonao. ary teo ambony nasiana soratra hoe ity ny mpanjakany jiosy. vonjeo ny tenanao raha ianao ny mpanjakany jiosy. ianao no mesia. Vonjeo ny tenanao sy izahay. Matahora an'Andriamanitra fa maizina tony anao ihany no azony nefa izy tsy mba nanota. Tsarovy a Jesoa rehefa tonga mpanjaka ianao. lazaiko aminao eo anamiko ianao any paradisa anio
noho ny tatao vovonana dia rakotraizina ny fary tamin'ny manontolo hatramin'ny 3 tolakandro. Nitritra ny zara roa ny efitra lamba tao an-tempoly. Raha io atolotro eo aminao ny fanahiko. Ary noho nahita ny zava-nitranga ilay kapiteny dia nankalaza an'Andriamanitra hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Tena olo-marina tokoa io lehilahy io. Josefa avy any Arimatia, anisan'ny mpitsara ambony amin'ny Jiosy, izay tsy niombon-kevitra tamin'ny namany, dia nahazo alalana amin'ny Ponty Pilato mba handevina ny Jesoa raha mbola tsy manomboka ny andro fivavahana tamin'ny maty masoandro. Azafady tompoko, hanotrona ny faton'ny tomponay izahay. Tsara tokoa izany ka, nefa moa efa tongotra ny sabata. Ialady vao mangiran-dratsy dia nankany amin'ny fasana izy ireo mitondra zava-manitra efa voaomany. Hita ny fa efa voaky ny ala amin'ny vavafasana ny vato dia niditra izy ireo nefa tsy nahita ny fatin'i Jesoa tompo. Nahoana no ato amin'ny maty no tadiavanareo mivelona? Tsy eto izy fa efa nitsangana. Tsarovy izay nolazaina anareo. Fony izy mbola tany Galilia. Ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotry ny mpanota ka ombona amin'ny aso fijaliana nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Efa voaky dia ny vato. Niditra izahay.
kanjo moa ny fatin'ny tompo efa tsy tao intsony. Ahoana? Tsy tao hoe fatin'ny tompo? Ary roa lany miseho taminay, anjely mamiratra toy ny masoandro, ka nilaza hoe nahoana ianareo no mitady ny velona aty amin'ny maty? Mariny e! Minoa anay, minoa anay. Hitanay reo, nde jere raha tsy mino, foana ny fasana, tsy tao ny tompontsika. Petera tokony hinanay ianao. Niseho tamina mpianatra roa lahy Jesoa, maika ery ireo eo amin'ny namany. Efa nitsangana tokoa ny tompo, ary efa niseho tamin'ny Simona. Tsy nalalazy zahay raha teny an-dalana. Fa izy namaky ny mofo vao fantatray. Tany Amosy, mahagaga raha tonga tany izy. Fiadanana ho anareo. Nahoana no mitebiteby, ary nahoana no misalasala ao amponareo? Zaho tanako sy ny tongotro, ary jereo fa izao ihany ty. Ka sio dia ho fantatrareo, ny matoto tsy manana nofo amatorana tahaka ny ananako izao. Izao ilay nambarako taminareo tany aloha fony aho teo aminareo. Fa izay rehetra voasoratra ny amiko ao amin'ny lalàna sy ny boky mpaminany ary ny salamo dia tsy maintsy ho toa. Izao ny voasoratra ao: ny Mesia tsy maintsy hijaly fa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo, ary amin'ny anarany dia tsy maintsy ho toriana amin'ny firenendrehetra ny fibebahana sy famelan-keloka. Mitomboka eto Jerosalema. Ianareo ny vavolombelony zany, ka irahako aminareo ilay efa nampanantenan'ny raiko fa mitoery eto tanàna, mandra-panafy ianareo ny hery avy any ambony. Tasy aronareo any Tompo. Efa nomena avokoa ny fahefanana an-danitra sy etỳ tany. Ko mandehany ianareo, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Sady ampianaro hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo. Ary indro momba anareo mandrakariva, mandra-pahatonga ny fihefarany zao tontolo zao. Amen. Taloha ela be tany dia nolazain'ny mpaminany eo amin'ny soatra masina fa irahan'Andriamanitra ny Mesia hamonjy ny mpanota ka hampihavana azy amin'Andriamanitra. Ny fiainan'i Jesoa no pirofo mazava fa izy mihitsy ilay mpamonjy, nampanantenan'Andriamanitra fa irahany ho amin'izao tontolo izao. Hoy Isaia mpaminany hoe: hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy, ary tanteraka izany. Ny herin'Andriamanitra no nahatonga ny Maria, na dia Virjiny aza hitoejaza, ka niteraka ny Jesoa. Fa voalaza ny soratra masina fa ny fahagagana momba ny fahaterahany no famantarana fa io zaza io no Mesia, ilay antsoin'Andriamanitra hoe zanany. Rehefa nahitan'i Jesoa ny olona dia efa nahita ny toetran'Andriamanitra sy ny heriny.
nanasitran'olona izy sady namela ny elony ka nampanantena toerana ho azy ireo ao amin'ny fanjakany maharitra mandrakizay. Nanao sorona ny ainy Jesoa ary niaritra famaizina ho famonjena ny olombelona rehetra. Dia nitsangana ho velona indray izy ka noporofony fa lehibe lavitra ny heriny noho ny heriny fahafatesana. Hoy Jesoa ilay Mesia, manana fahefana n'olotra ny haiko aho ary fahefana haka azy indray. Ny fiainany dia nifanaraka tanteraka tamin'izay voasoratra ny mpaminany fa ho fiainan'ny Mesia. Voaporofo tamin'ny fiainan'i Jesoa fa marina ary tsy miova ny teny masin'Andriamanitra. Marina tokoa fa i Jesoa ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'i Jesoa no manambara ny tenany amin'ny olona eran'izao tontolo izao Andriamanitra. Tonga Jesoa hanome fiainana be dia be ho antsika rehetra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lehilahy sy vehivavy mba ho velon-tsambatra eo anatrehany, saingy tsy natokan'Andriamanitra izy ireo ary tsy nankatony didiny. Izany zava-mahamenatra izany no nampisaraka azy ireo tamin'Andriamanitra. Ambaran'ny soratra masina fa samy efa nanota ny olon-drehetra ary fahafatesana ny tambon'ny ota. Ny olona efa nanota dia tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra. Tahaka ny nanomanan'Andriamanitra ondry lahy ho faty ho solon'ny zanakalahiny Abrahama no nandrahan'Andriamanitra ny Jesoa hisolovoina ny taranaka Adama. Nataony izany mba hahatonga izay mino sy matoky an'i Jesoa Tompo hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary noho izany, izay manaraka an'i Jesoa dia tsy ho elohana fa hiara-mitoetra amin'Andriamanitra mandrakizay. No nefa tafatsangana velony Jesoa dia hoy izy tamin'ny mpianany, ho toriana amin'ny firenena rehetra amin'ny anarako fa Andriamanitra dia mamela ny heloko izay rehetra miala amin'ny toetra ratsy ka miverina aminy. Nilaza koa Jesoa fa haniraka ny fanahy masin'Andriamanitra amin'ireo mpanaraka azy, aneho amin'ny fahamarinana sady hanome azy ny fahefana hanaraka ny lalan'Andriamanitra. Ilay vehivavy mpanota moa no nefa nibebaka tamin'ny fahotana ka tapa-kevitra hanaraka an'i Jesoa dia nilazany Jesoa hoe voavela ny heloko ao. Voavonjy ianao satria natoky aho. Jesoa ilay Mesia dia niantso ny olona hanaraka azy. Izay tapa-kevitra ho mpanaraka an'i Jesoa dia afaka manomboka amin'ny fifandraisana aminy ka hiteny tahaka izao: Andriamanitra ray eo, marina ianao, misaotra indrindra noho ny fitiavanao aho. Malahelo aho fa tsy nanaraka ny didinao sady nanota taminao. Misaotra anao naniraka an'i Jesoa ho fato teo amin'ny andro fijaliana hisolo aho ary nitsangana tamin'ny maty. Misaotra fa izy no nibaby ny sazy tamin'ny fahotana vitako. Izao dia maniry hanaraka ny lalanao ka handray an'i Jesoa ho tompo sy mpamonjy aho. Misaotra anao namela ny heloko rehetra ary nanokatra lalana hiarahako mitoetra aminao mandrakizay ao amin'ny fanjakanao. Mangataka anao aho mba omeo ny fanahy masinao ho ato amiko sy hitarika ahy amin'ny lalanao. Izy anehany mehery ahy hitiavako anao amin'ny foko manontolo sy hivelomako amin'ny fomba hankasitrahanao. Ankalazanao anie ny olon-drehetra na aiza eran'izao tontolo izao. Amen. Hoy Jesoa momba ireo mpanaraka azy, niondroko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Ny mpanaraka an'i Jesoa dia miara-miangona amin'ny olon-kafa tia azy koa, miresaka amin'ny isan'andro, mianatra ny teniny ao amin'ny soratra masina, miezaka hanaraka ny diany koa sady manambara azy amin'ny hafa. Mitarika azy Jesoa ary mampahery azy amin'ny herin'ny fanahy masina mitoetra ao am-pony. Ranketiny an-tsaina ny tenin'i Jesoa, fony izy niakatra ho amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Nomen'Andriamanitra ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tokony ho omeko fa miaraka aminareo mandrakariva mandra-pahatapitra izao tontolo izao.